hita taratra fa ohatrany lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny lehilahy ny vehivavy. Nefa afaka mampandroso tsara Madagasikara antsika raha ohatra ka miara-miasa, miara-mifanohana satria na ny vehivavy na ny lehilahy samy azo lazaina fa samy mahavita zavatra tsara sy ahafahana mampivoatra ny Madagasikara. Fampivoarana ny maha-olona, haitarika, fampiraharahana politika, fandresen-dahatra ary fitatana fahampielezan-kevitra. Ireo ny lalam-piofanana natrehan'ireo tovovavy misy 320 avy amina faritra maro samihafa manerana nosy nandritra ny 9 bolana tamin'ny alalan'ny tetikasa Young Women in Politics Program. Mitondra ny anarana Ilomeva ity andian'ny faharoa ity izay te ampiseho fa manana ny anjara toerany tokoa eo amin'ny tontolo politika sy ny fanapahan-kevitra ny fitantanana ny firenena ny vehivavy malagasy. Anisan'ireo voasa manokana teny amin'ny Carlton moa tamin'io fotoana io Taina Razafinjoelina satria dia mpianatra iray teo anivon'ny ity andian'ny Ilomeva ity izy. Izarany traikefany sy ny fahaizana mampahalalana momba ny hoe fiainam-pirenena, tontolo politika sy fahaiza-mitarika. Izy izay manamafy hatrany amin'ireo rehetra sendra azy na miresaka aminy fa zava-dehibe ny fianarana ary tena mahatafita. Ny atao hoe ben'ny tanàna voalohany indrindra aloha dia mahafantatra ny fiarampadidiana izay sahaniny. Izay ny tena tsapako hoe tokony ho ananany ny fahalalana, tokony ananany ben'ny tanàna voalohany indrindra. Mila fantany hoe iza ny olona hoentiny, ohatry ny ahoana moa ty olona hoentiko ty, inona ny afaka ataoko, inona ny toe-piainana sy ny toe-karena ny toerana ho tantanako ty, ary inona ny azoko atao mba hoentiko ampandrosoana nyty tanàna ity. Fa mpanao politika sy olona ny ndraikitra ambony teo aloha sy ankehitriny maromaro toy ny jeneraly Ramakavelo ministra ny fiarovana teo aloha, Saramatoa Atala Beatrice filohan'ny CNT ny karakaran'ny fifidianana tamin'ny fitondrana tetezamita no tazana teny amin'ny Carlton Hotel nandritra ny famoahana ny andian'ny Ilomeva avy amin'ny YMPP. Nanaiky ny resaka momba ny fahitana izy ireo ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy manaraka izy ireo sy naneho ny fomba fijeriny ihany koa. Ny ombonan'izy ireo hevitra ny amin'ny hoe olona malala tsara ny tanàna tantaniny izany ben'ny tanàna izany ary olona mahay mitantana, tompona andraikitra voalohany amin'ny fahatsara-piainan'ny mponina tantaniny. Azadino aloha fa ny ben'ny tanàna dia izy ny tompon'ny lakile ny tanàna, izy ny tompon'ny tanàna zany dia tokony olona mahalala ny tanàna izay ilatsahany ny commune izay misy azy ary koa tokony olona anao ny tsy ny toerana no manahirana fa ny hoe inona no anjara hoentiny anatsarany ny mpiarabelona aminy sy ny vahoaka eo aminazy mba ahatonga ny zavatra ataony zany ho tadidin'ny olona foana. Exemple alaiko foana le zandriko any Karamena Fort Dauphin izay 20 taona izy no mera. Tsy fantatro na misy ny mera 4 mandat eto Madagasikara fa aminazy zany vehivavy dia izy angamba ny voalohany. Ary ilatsaka fanidiminy izy zao izay ny olobe eo an-tanàna no nangataka azy ilatsaka. Indépendant foana no latsany dia mbola nilatsaka indépendant izy zao. Ka midika izany fa hoe tian'ny olona izy, mamihotitra amin'ny olona izy, nanao soa ny mpiarabelona aminy izy, nanao soa ny vahoaka eo amin'ilay tanàna izy ary mahalala ny commune izay fehiziny. Tena tompona andraikitra voalohany amin'ny fanetsiketsehana ny olona andray anjara voalohany indrindra amin'ny fahadiovan'ny tanàna, amin'ny filaminana satria ireo vahoaka fehezin'ny ben'ny tanàna ireo no tompona andraikitra voalohany amin'izay filaminana, fahadiovana sy ny fahatsara-piainana. Zay zany. Raha mahavita an'izay izy dia izay ilay ben'ny tanàna iran'ny irin'ny malagasy. Ny dia tsotra fotsiny famerenana amin'ny laoniny ny fanajana lalàna mifehy ny tanàna. Ao anatin'izany ny fahadiovana, ny filaminana, ny arabe tompoko natao an'ny fiara, ny trottoir nataon'ny mpandeha tongotra fa tsy nataon'ny mpivarotra, apetrao amin'ny toerana sahaza azy ny mpivarotra fa lasa mifanjefy tsy hifankahitana intsony, lasa misavoritaka ilay tanàna. Maninona ny maloto Antananarivo, maninona misavoritaka ny fifamoivoizana, maninona ny tsy hifankahitana ny mpandeha tongotra sy ny namany. Iza ny tompony andraikitra izany? Ny ben'ny tanàna tompony tompony andraikitra izany. Tsy mametraka filaminana, tsy mametraka fifehezana, tsy manara-dalàna, tsy manao kinona fotsiny mampitondra anao amin'izay fotoana izay. Any angeny isarana dia mba toa milamina ny ao an-tokantrano mandray andraiky dadatsineny.
mahatongo saviletaka ny ankizy dadasineny ny tompony ndraiky tsy efa mizany keo ny eto amin'ny be ny tanàna matohatra an'izao dia misy ny be ny tanàna ny tompona ndraiky izay voalohany satria tsy mahay eny amin'ny valora alina fotoanany fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsy prianjay matoa an-daty-soratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity mitoha ny fanaovana double jeu amin'ny raharaha pôlitika eto Madagasikara ataony antoko avy amin'izao fotoan'izao raha toy izay ny fanaovana pôlitika sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena tsy mahagaga raha mihamanitra Madagasikara ary latsaka anaty fahoriana sy fantrana lalina ihany koa ny vahoaka ao aminy ka eto Andriatsilavo. Mampiavaka ny Madagasikara amin'ireo firenen-kafa manerana izao tontolo izao ny fomba fanaovana pôlitika. Madagasikara izay isan'ny firenena manana antoko pôlitika betsaka indrindra saingy tsy hita mivaingana izay tena fijoroana sy andraikitra raisiny ny ankamaroan'izy ireny. Ny sasany mangina ary tsy mipoitra raha tsy misy fikatsahana tombotsoa manokana. Rehefa nangina tao anatin'ny fotoana maharitra, nipoitra indray Norbert Lala Ratsirahonana sy ny antoko Avy. Ity antoko ity izay efa fantatry ny rehetra amin'ny fanaovana double jeu araka ny fomba fiteny amin'ny tontolo pôlitika eto amintsika. Ny zava-misy ankehitriny, ny andaniny manohana ny ary lala amin'ny mahampikambana ao anatin'ny volomboasary azy. Ny ankilany, ny filoha lefitra, Jean-Jacques Rabenirina, manohana sy mampandany ny tim amin'ny maso olom-bavambahoaka ny firaisan-kina azy. Tranga tsy misy hafa tamin'ny renetsika fotsy ireny. Ny arahany rehetra nahita, fa nateo aza ny ady sy tolona natao ny araka. Nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, isiteny Randriana Solony Haiko, ary ekipa miaraka amin'ny Jean-Jacques Rabenirina. Tsy hivina ihany koa, ny volana Novambra 2024, niala tsy ho filoha nasionaly ny antoko avy intsony Norbert Lala Ratsirahonana, ka ny isa telo ny olona nandimy toerana sy niarany tantana ny antoko avy teo am-piandrasana ny Kongresy Nasionaly. Isany notendrena tamin'izany i Jean-Jacques Rabenirina, i Sylvain Rabetsarona, i Joanita Ndaimananjara. Ireo olona telo ireo izay efa iarahany rehetra nahafantatra ihany koa ny tantara sy ny fironana pôlitika nananany. I Sylvain Rabetsarona ohatra niaraka ary nanohana tanteraka ny filoha Rajoelina. Nanohana ny SVM na ny hery vaovaon'ny Madagasikara kosa i Joanita Ndaimananjara, ary niaraka sy nanohana ny siteny i Jean-Jacques Rabenirina. Nisy ireo nanohana ny fitondrana SVM tamin'ny fotoanandrony, avy eo nampandany ny kandida avy amin'ny antoko tim, avy eo nanohana ny fitondrana Rajoelina. Raha tahaka izany ny fanaovana pôlitika sy ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena, tsy tokony ho gaga ny sambatan'olona raha miha-mahantra i Madagasikara ary latsaka anaty fahantrana sy fahoriana lalina ny vahoaka ao aminy. Porofon'izany ny zava-mitranga teny anivony anteny meram-pirenena tamin'ity taona 2024 ity, ary izay mbola hitranga ihany koa. Milaza fa mpanohitra, lany tamin'ny anaran'ny mpanohitra, rehefa natao nefa ny fifidianana izay filohan'ny anteny meram-pirenena, lany 100 isan-jato. Rehefa natao ny tsangatanana, andanina ilay volavolan-dalàna, mifehy ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 farany teo, nanangatanana avokoa, na ireo pomba ny fitondrana, na ireo milaza ho mpanohitra, ka lany tsy nasipantsina ilay volavolan-dalàna, izay hita fa tsy hitondra ny firenena any amin'ny fampandrosoana mpanantenaina. Raha tahaka izany no anoherana eto amintsika, raha tahaka izany ny fanoherana, inona no azon'ny tenaina ho an'ny vahoaka? Tsy hanao izay daniny kibony ve ny mpitondra fanjakana? Satria tsy misy intsony ny arofanina, tsy misy intsony ny andry ankinan'ny vahoaka, ka hitondra ny teniny sy hiaro azy ireo.